dia miamerina ny fiarabanantsika rehetra tokantrano ireny. Tena koa ny ambassadeur-ny Joshua sy Adiano miaraka amintsika indreny misaona hoe roso amin'ny toy ny fampianarantsika izay larana fahavalony moa izany ny fampianarantsika ny amin'izao io izao. Maninona moa ny ambassadeur-ny Joshua no miteny hoe tsy voavony izay manaraka ny fampianarana izay toriko za ambassadeur-ny Joshua, satria misy lalàna tsy maintsy arahana. Efa nambara tamintsika efa mitsy lalàna John 12:49 ka raha vodikainao mihitsy ny lalàna ny Joshua ihany koa dia tsy maintsy very ianao ho any amin'ny elo. Zay vao tena makany amin'ny elo ianao ka ny lalàna ny Joshua ilay dikaina no mahavery ianao amin'izay. John 12:49 no fakitsika amin'ity fa tsy amin'ny baiboly. John 12:49. John 12 dia ny 49 sy ny 50 tsy rehefatsika mihitsy ny hoe misy lalàna tokoa meny Joshua ary Joshua dia nitondra didy avy any amin'ny dadany Agava. Zay John 12:49-50. Satria izao tsy niteny ho ahy fa ny iray izay naniraka ahy, izy no nandidy azy ho lazaiko sy izay ho toriko. Eto izany dia milaza ny teny fa Joshua dia niranoray ary hitondra didy izy ho lazainy. Izy no nandidy azy ho lazaiko sy ho toriko. Dia ny 15 ary fantatro fa fiainana mandrakizay ny didiny. Izany hoe nilay teny izay nanoranana azy zany dia didin'Andriamanitra ho zarainy. Koa izay lazaiko dia lazaiko araka an'izay nolazain'ilay tampo, ho lazainy Joshua araka ny fomba nanazavanana azy zany. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra zany. Ka mazava zany fa nitondra didy Joshua rehefa nidina anakety. Izay aloha ny voalohany. Ary namafisiny Joshua amin'izay zany teny zany araka ny boky ao amin'ny Matio io didy io fa tsisy ho foana akory izay niteneniny. Matio 24:34 namana izay. Jevatsika aloha. Io Matio 24:34. Lazaiko aminareo marina tokoa. Laza aloha jevako io fa misy diso. Tsy nifanaraka ilay izy. Ato ihany izy fa 35 ilay izy ka. Za mety hoe 34:35 lova kitsika manontoro. Matio 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Izany hoe izay nitenen'ny Joshua anatin'ity didy ity zany tsy ho levona mandrakizay ary tsy azo nosarahana mihitsy ny fahamarinana. Io didy io zany dia tsy azonao atao mihitsy mandravarava an'io na hoe manapotipotika an'io. Fenao ihany zay hoe rehefa teo mpilasam mpanota zany ka mandika ny didiny Joshua dia ho tsipiny eny amin'ny elo. Izay fotsiny satria lasa mpandika lalàna. Ary izay mandika lalàna ny Joshua mihitsy nolazainy soratra masina amin'izay teo hoe Tesonina faharoa rehefa mekidolo zany ny barazy rehetra hoe ny sakana mba tsy hatonga nonolo foana angalataka ny fampianaran'ny Joshua misy lalàna io. Tesonina faharoa 2:7 ka hatramin'ny 10 vakitsika amin'ny anaran'ny Joshua. Tesonina faharoa 2:7 Tesonina faharoa 2:7 ka hatramin'ny 10. Fa miasa sady ny zava-miafina dia ny tsy fankatoavan-dalàna. Io zany izy io hitantsika io. Ka tokony hitandrana tsara zany dikan'izay. Hoe aza mandohiditra amin'izany tsy mankato lalàna zany fa hoe mpandika lalàna zany nge ratsy be zany. Kanefa mandra-panesitra ilay misakana ankehitriny. Ary dia seho ary ilay tena mpandika lalàna, mpandika ny tenin'ny Joshua dikan'izay. Mpandika ny lalànan'ny Joshua ilay voany vakitsika teo hoe tsy ho levona mihitsy io teniko. Zay ilay izay. Ka ilay tsy ho levona zany dia reny ilay nampianaraka antsika teo aloha rehetrarehetra reny. Miditra amin'ny lalana fahavalontsika dia manomboka tany lalana voalohany ka hatramin'ny 7 reny ilay tsisy ho levona. Satria teny Joshua daholo reny. Ka rehefa dikainao reny teny reny dia ianao ilay mpandika lalàna dia ilay ho any amin'ny elo. Ka eto zany ilay teny hoe izay ho levon'ny Joshua tompo fofona ny vavany ary ho fanany amin'ny fitso'ny fiaviany. Izany hoe ny olona izay mpandika lalànan'ny Joshua rehetrarehetra zany dia ho fanany ho foana sy ho poteny ary ho dorana mihitsy ny dikan'izay.
odorany efa mpandika lalàna lay lalàna tenenina de le teny Yehosoa satria ny teny Yehosoa mihitsy lay didy sy lalàna zany zay ele hoe izay nambarany Yehosoa no arao am'izay satria ny teny Yehosoa le didy sy lalàna Jaona toko 2:20 Jaona 12:49 hoe didy io teny Yehosoa io ka raha voadikainao zany a de efa namoaka teny Yehosoa tsy iova mihitsy io novinovino ko ianao zany no faty am'izany efa dikainao io ka inona le tsy ho dikaina indray azany de zao raha ny teny Yehosoa hoe aoko mpakatony teny ary nareo fahaza-piainy fotsiny ihany zany hoe rehefa resy lahatra ianao a de manatona ny Yehosoa toriny ziadia ary ny ziadia zay mampianatra anao no manao batisanao fa tsy kony hoe ho angalarinao le fampianarana de ho ampianarinao sy hotoritorianao raha tapy-tanety io tsy azo atao mihitsy zay tena fady donc efa antsika ny tendriamanitra ny bokyny Jakoba toko 1 andininy 2:20 Jakoba 1:22 zao ny voalazany teny fa aoko mpankatomy teny nareo fahaza-piainy fotsiny ihany ka mamitaka ny teny anareo zany hoe ankato avy io tenin'ny Yehosoa zay nampianarina rehetrarehetra iny fa tsy kony hoe angalary tahaka de mandala manao ohatran'izay koa ohatran'izay nataoko zay tena tsy azo atao mihitsiny satria maninona no miteny an'izay ity ny lalàna miteny an'izany Korinthianina 1 toko 1 andininy 7 ty zany le ankatoavinao tsy azonao laviny ity Korinthianina 1 toko 1 andininy 7 zao ny voalazato ty ilay teny tsy azonao dikaina intsony ty ary mananatra anao ary rahalahy amin'ny anaran'ny Yehosoa ilay voahositra tompontsika mba iray teny ianareo rehetra ka tsy misy fisarana eo aminareo zay aloha zany voalohany tsy mahazo misaraka ny olona tena miaraka amin'ny Yehosoa mba ho tafakambana tsara ianareo tafakambana mihitsy zany tsy mahazo misaraka tafakambana tsara miray saina ary miray hevitra ka raha olona miray saina zany anankiray ny dikan'izany no mpitarika an'izany fa tsy be dehibe ny mpitarika anazy fa raha vao mizara roa na mizara telo de efa tsy mety miray saina ntsony io ary tsy mety miray hevitra intsony io ary zay misaraka de tsisy satria ny lalàna amiteny hoe tsy misy fisarahana ka raha vao nisaraka tamin'ny ambasadorany Yehosoa ziadia ianao ohatrany hoe mba nanao batisa tany ananina natany nangalatra n'le fampianarana de tratra n'izay lalàna rehetrarehetra zay anao tsy misy Yehosoa hiaraka aminao zany indrindra fa ny fampianarana enao teto no alainao na de iray amin'ny fotsiny aza nalainao de efa tsy mety na de iray fotsiny tamin'ny fampianarana io ny alainao de efa tsy mety satria mitambatra io fampianarany Yehosoa io ka tsy ho tsongotsongona io ty mba metimety aminako alainao tsy fanao an'izany ny teny Yehosoa tsy fanao an'izany ka zay le tonga antsika miteny hoe mba ho tafakambana tsara ianareo iray saina sy hevitra ary tsy misy fisarahana mazava be zay teny zay oa tsy hehitra zay atao trano ary tokony tsy misy fisalasalana ntsony hoe tsisy misaraka ny eo amin'ny Yehosoa mazava be zay ka io lalàna io zany de ilay niteneny Yehosoa hoe ho foana ihany lanitra sy ny tany fa teniko tsy ho azonareo lavina ary oko mpankatoa teny nareo ary ny didiko ny tsy maintsy arahanareo zay le hoe raha tianareo de hitandrina ny didiko ireo zany didiny Yehosoa ne donc evakitsikely zay teny aitsy misy an'zay zay rehefa tsika zay teknisiana ikaraka kely an'zay tsika ikaraka an'izay hoe hitandrina ny didin'izay tsy maintsy karoatsika kely io zay satria efa voateny izy de tsy maintsy rehefatsika hoe aiza hoaiza ndreny hitantsika an'izay hoe fakitsika zao any ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 14:23 oy tsy tanina leny azy kely karoatsika kely izy
tsy tadaolona lehany teo tsy maintsy karotsy eny mandelo oy Jaona 14:23 Yahosoa namalaka anao taminy hoe raha misy ty ahy dia hitandrana ny teniko izy ary ndraiky ty azy arenkao aminy zay ka honao aminy zany hoe le teny Yahosoa nefa le teneny Yahosoa hoe didy avy any amiray ty omeko anareo ty zany hoe ny teniny Yahosoa rehetra zany le hoe didy a dia raha ty anareo dia tandremo io teniko io zany hoe namoaka teny Yahosoa hoe tandremo ny teniko tandremo le didiko zany satria ny teniny Yahosoa le lazay tarika hatramin'ny Jaona 12:49 hoe didindray zay rehetra ambarako aminareo ka ny teniny Yahosoa zany dia didindray ary io izy Yahosoa hoe raha ty anareo dia tandremo i didindray zay nyteneniko taminareo noho zany a lalàna zany le hoe mitandrina ny teniny Yahosoa zay didindray azonao tsara nga mandikan'izay le teny eo tsy maintsy mitandrina n'io teniny Yahosoa ianao fa ny teniny Yahosoa zay nambarany dia didy avy any amiray daholo io tsy misy avy any aminazy io fa avy any amiray daholo efa nazavaiko tamintsika hoe Jaona 12 averina mandre Jaona 12:49 a averina kely mba hoantsika tsara mihitsy izy a Jaona 12 zay le hoe ny teny Yahosoa rehetra zany dia didindray daholo io a zay le hoe teniko mitandrina ny teniko dia mitandrina ny didiny Yahosoa zany satria zao tsy ny teny ho ahy fa nyraizana niraka izy no nandidy aholo zao lazaiko sy izay hotoriko zany hoe nodidina mihitsy izy zany hiteny an'izay rehetra hafatry dada Iava ao amin'ny 15 ary fantatry fa fiainana mandrakizay ny didiny ity teny nomeny dada Iava ny Yahosoa ty zany dia didy ary didy fiainana mandrakizay dia io le teny nandeha nitory an'io didy io izy a dia io teny nambarany rehetrarehetra io ka zay teneniny zany dia didy a dia tandremo an'izay ty azy ho an'izay ty azy zany dia tandremo zay didiny zay rehefa tsy tiana azy aza mitandrina dia zay na tonga amin'ny bokyny Korintiana voalohany a toko 7:7 miteny hoe misy ny didiny Yahosoa reny teneniko anareo reny Korintiana voalohany a 14:37 14 diso mihitsy ny ty foka aloha Korintiana voalohany a mihaino tsara daolo tsika tretra aloha fa 14 dia manomboka amin'ny andininy fa 7:30 zay efa kitsika aminaran'ny Yahosoa Korintiana voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy dia aoko fantany tsara fa didiny tompony teny zay soratako aminareo reo teny nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra zany a nambaran'ny apôstôly rehetrarehetra reo zany dia didiny Yahosoa daholo reny tantaraiky teo rehetrarehetra zany a didy daholo reny ka raha dikainao zany reny teny reny hoe tsy misy mahazo misaraka ny atao amin'ny Yahosoa dia efa nandika lalàna ianao a dia efa holevony Yahosoa atao pofofonay ny vava ianao a dia efa hitsipy any amin'ny farihy rehetra hafa anao dikan'izay zay na tonga n'izay ady amin'ny teny azangalarina zao fampianarana zao rehefa hitanao tsy hoe kony aky ianao dia mba mody hanamboatra ho anao koa ianao dia amorona fiangonanao tsy misy mahazo misaraka indrindra fa Yahosoa lay manala ny fahotana ka tsy mahay manao teny intsony ary tsy mitandrina didy folo raha vo izay no alainao tahaka tena trandeha divoly direct ianao trandeha miteny hoe divoly direct ianao satria zany tena ny Yahosoa mihitsy zany ary ny olo amin'ny Yahosoa le hoe tsy mahay manao teny intsony a vokatsy le hoe miala amin'ny didy folo izy fa manaraka ny lalànan'ny Yahosoa amin'izay izy ary raha vao manaraka ny lalànan'ny Yahosoa anao dia manana fanahy masina dia tonga soany amin'ny Yahosoa ny dikazay zay zany ny antony voalohany hoe tsy azo atao mihitsy ny maka tahaka an'izao fampianarana zao a ka ampianatra an'izany ianao na mba hianatra anao batisa any ananinanany satria didiny tompony miteny hoe tsy misy fisarahana ianareo zany hoe raha vao maka an'io fampianarana ampianariko ianao zany a ka nampianarinao ny ananinanany dia efa nisaraka tamiko ianao nandika lalàna ianao lay izy zany tena tsy azonao alaina tahaka mihitsy zany hoe Yahosoa zany zay ny voalohany tsy azo alaina tahaka zay fa fampianarana zay ady azy anaran'lay naniraka azy tsy azonao alaina tahaka koa le fampianarana hoe tsy mitandrina didy folo satria zay aloha ny heninareo fa mbola be dehibe io a mbola ampianariko anao fa zay aloha zao lalàna tena goavana indrindra tena mifeny ao amin'ny Yahosoa
fa mbola misy satra be deabe mbola ivoaka avy eo zay ampianariko anareo lalàna mitondra anareo lasa masina masina tsisy tsintsy tsisy fahalotony antsony fa tena madio tena zany to tena hoe olona madio parfait mihitsiny a tsisy tsiny eo amasiny io dada iavasy eo soa io zany zao fampianarana izao zay l izy faharoa ny antony tsy azafanitra fahana mangala tahaka anazy a tsy ho azonareo mihitsy le fanay masina mahatonga ny olona tsy anota intsony tsy ho azo satria le fanay masina dia miaingy am'izao fampianarana izao izy am'izao iaosoa toriko zao hoe tsy misy mahazo misaraka aloha ny voalohany indrindra ary mahafantatra ny zay ady aza ny fanahy masina zany satria avy ety amiko izy ary io fanay masina io dia avy any amin'ny lanitry lanitra any amin'ny eosoa ny midina makety ary efa midina makety izy a dia tsy maintsy atao am'izay ady azy mazava ho azy satria za ve no izara azo any aminareo a zaraina mantsy izy io midina avy any amin'ny eosoa eosoa io a dia rehefa avy eo eosoa manomena azy am'le lalako ihany koa rehefa manao batisa tsy maintsy eo le olona dia mandeha ho azo makany am'izay le fanahy masina zany fa raha avy any amin'ny lanitry lanitra io ny manao korsa makaty tsy tsisy fanahy masina mahavitan'izany iaosoara ny alavy any amin'ny lanitry ny alavy ety atanaka any amin'ny lanitry lanitra misy an'zany a eo amin'ny efatra adiny efatra eo vao tonga tany io zany a tsy misy fanahy masina hoe tady eo reo dia miazakazaka makaty fa rehefa atao batisany eo dia tsy maintsy misy toby ipetrahana ary zay le hoe aty am'izay ady olo reo no miaraka ko nareo olombelona ary mba mety hipetrahako zany tsy mety hipetrahany koa avy ety amiko reo makany anareo lalàna tsy hainareo zao zany fa famarinana zany donk efa kitsika ny tendriamanitra ao amin'ny korintiana voalohany ihany hoe misotro fanahy masina ianareo a rehefa ao mibatisa re tena tsisy korintiana voalohany a fa kitsika otona foana ty zavatra ty di zay korintiana voalohany toko 2 a andiny 7 de fa kitsika ry ambony ry fa fanahy ray ihany no nanaovana batisa antsika rehetra ho teny iray io izy io zany ny olona zany efa natao batisa dia fanahy iray ihany no nanaovana batisa anazy na jiosy na jentilisa ao amin'ny eosoa iresany io a nandevo na tsy andevo ary isika rehetra dia efa nampisitrona ny fanahy iray ampisotrona fanahy zany ianao amin'le batisa ka lay fanahy zany dikan'izay misy miaingy any matonao misotro ary ny mampisotro dia iaosoa fa le fanahy masina matona lefa tsy maintsy miandry anao ety izy ary zay izy mandidimaka ety izy a ety am'izay ady olo zareo rehefa manao batisa anareo a dia iny le fanahy masina lasa makany aminareo any tahaka nandraisana zany tany amin'ny eosoa zay ny mahatonga ny hoe zay adyamy mampianatra de rehefa mampianatra zay ady a dia miandry ny fanahy masina ho any aminareo any zay natonga na miteny hoe mitovy any ny fiasan'ny fanahy masina ho anatiko sy ny any aminareo any satria iray daholo nrehetrarehetra amin'ny eosoa dia ny fanahy masina zay ady moa dia zay eosoa ihany ny dikan'izany a dia zay fanahy masina zay ny lasa makany aminareo indray zay avy any amin'ny eosoa rehetrarehetra dia io ny mahatonga ny tenydriamanitra hoe nampisotrona fanahy iray ka io fanahy masina zay ny sotrony io am'izay aza mahafantatra ny eosoa io mahafantatra ny ziady a io satria ziady asy eosoa ny teny eosoa zao arahako zao zany rahany dia mampianatra anao zao fampianarana tsy mbola hen'ny sofinao ary tsy mbola hita amin'ny masinao fa izao anao vao maheno anazy hoe tena misy ny afaka ny fahotana dia io fanahy masina ny eosoa mihitsiny a no mitarika ny olona am'izay ka tsy azonao raha tsy ary amin'ny batisa ary ny batisa dia ny lalàna dia hoe zay nampianatra ny manao batisa ka raha izany nampianatra dia aty amina ihany io fanahy masina io no mandeha satria lalàna zany ka raha mivoaka zany io fanahy masina io a dia any am'izay mampianatra ihany io ka le mpianatra nampianariny a dia ireo no mahazo anazy za zao mpampianatra dia manao batisa dia amin'iny ny fanahy masina vao lasa makany le nampianarina any le natao batisa araka lalàna hoe mbola ventsika am'izay le lalàna ty hoe Matthieu 28 18-19 hoe lalàna mantsy hoe ny nampianatra ny manao batisa fa tsy koa ny le mpianatra no manao batisa n'le mpampianatra dia le mpampianatra nefy teo ataon'le mpianatra batisa le mpampianatra manao batisa le mpianatra efa tsy mety zany
lay fanahy tao am'ilay iza moa lay tao am'lay nanao batisano ihany mofindra aminao satria zay ny lalàna zay manao batisa ny mampianatra ary vao nataon'lay olona batisa anao a de trande any lay fanahy lay natao batisa lay fanahy lay nampanao lay nanao batisa anao a iny no mifindra ao aminao zany hoe raha jesosy zany ny tompon'lay olona anao batisa anao de ny fanahny jesosy lay no mifindra ao tsy mety afaka ao zany nareo fa rehefa iaraka amin'ny eo asoa nareo a maka ty amy ziady a vo mety zany de ziady any nampianatra an'zany hatram'izay a tsy misy mampianatra ny zefatra afa-tsy ziady any Matthieu toko fahavalo amby roapolo a andininy sivy ambin'ny folo sy ny faharoapolo donc efa kitsika Matthieu 28:19 de fampy koa mandeha any ianareo a de ataovy mpianatra ny firenena rehetra zany hoe ampianariny ianao zany de zao ataoko zao de rehefa avy nampianariny ianao a de zao am'izay ny tenin'Andriamanitra hoe manaova batisa azy ny olona nampianarina zany de le mpampianatra no manao batisa fa tsy koa ny hoe le mpianatra nampianarina no manao batisa ny le mpampianatra tsy mety zany na hoe le mpianatra ny lasa mandeha manao batisa any tsy mety zany fa le mampianatra no manao batisa raha vao ny famadika zany zay sary zay a de efa tsy izy tsony fivavahana io fivavahana avy any amy devoly io ary raha ohatra anao ka nampianarina koka ianao mianatra amy tondra ty fampianarana ty de efa devoly koa ny miara-miasa aminao manomboka eo tsy misy fanahy masina miaraka aminao satria manino nandika an'izao lalàna zao ianao hoe ianao le fampianarana de resy lahatra ianao de hoe za koa mba andeha angala tahaka an'izany lalana makany amy lanitry lanitra ty atao ty fa tsy hoeko ny fitadiavam-boly lalana ho any amy lanitry lanitra zao ampianarina izao famonjena ny olona hoentina ho any amy lanitry lanitra ny fanahy ka tsy fanaovana business zany ka hoe fitadiavam-bola fa fady indrindra fa miteny anao fa tena miady amin'io nahary lanitra tsy ny tany ianao de iaoso asy dada iava eny fa ny miaramila ny lanitry lanitra za mely ianao fa tena tsy fanao zany zavatra zany famonjena ho an'ny olona veny de ho anaovanao hotikatikaina kosa efa misy lalàna ny mibary eo tsy mety eo ataonao io fa rehefa tehitsipeny amin'ny elo de ataovy le izy tsy ndriko trano rehefa tehitsipeny amin'ny elo ary iady am'le tompony teny de iaiavasy eo soa de ataovy ary ny fangalaran'le fampianarana fa raha de mitsotrotsotro makany amin'ny elo mihitsy ianao ary ny zavatoza de voly ny araka aminao am'izay manomboka eo tena de voly ny ameny lohanao ny sainao ny fonao izy daholo ny banao anatinao a de hitanao ny toyny fa ny teny zay hoe tsy fanao ary aza mety manaraka an'izany nareo sady efa maneran-tany ny fampianarana ny fanazavana tsy misy zahatra azo angalarinao nge maheno nge zao tontolo zao e tsy eto Madagasikara rery maheno zao fampianarana zao fa hoe zao tontolo zao rehefa maheno anazy anjaranao zany rehefa resy lahatra manarano le fampianarana satria ho any amy lanitry lanitra nge ny tanjo reto fa tsy hoe hitady voly e fandehanana makany amy lanitry lanitra ny vizany ety foana ka zay resy lahatra any amy lanitry lanitra manarano ziady a de iaosoany dika zay no rano satria zany rahany porofony zany le olona afaka ny fahotana vokatry zao fampianarana zao ka ny lalàna zany de hoe andany ianao manao mampianatra de rehefa vitanao ny fampianarana ataovy batisa ny resy lahatra de zay le lalàna hoe zay mihitsy atao batisa novonjeny manaraka lalàna daholo ianao fa tsy ko ny lasa anao angalatahaka fa rehefa resy lahatra ianao de zao ny didy ho anao a mandehana manao batisa ataony ziady ah batisa ianao fa tsy olo-kafany ny tadiavinao de ozany hoe ahoana zany le izy miantso anah nareo zako tsy maintsy miantso anah nareo raha zany reo makanisa ty Madagasikara ndray am'izay efa le ty fa nikatona ny tade de miantso anah zany nareo makany aminareo za am'zay zafady makany aminareo za am'zay hevitra zay rehefa voninareo hoe an'izay anao batisa de miantso anah nareo miantso ny ambasadeuran'ny ziady any nareo rehetrarehetra tambatra daholo zany rehetrarehetra ao am'le firenena fampiteny satria tsy mety efa vaky eto anatin'ny anio daholo e rehefa miteny aty amiko nareo manapita teny hoe misy WhatsApp ao misy WhatsApp efa mipetraka ao anatin'ny site ao kamany tsara ngamba mba mipetraka kely eo le WhatsApp io ihany moa le WhatsApp ny tena mana mba mipetraka kely hitanareo ty le WhatsApp ty a de apetrakinareo le izy any satria ny lalàna de zao zay mino sy atao batisa novonjena rehefa eninao zany zay teny zay a de tsy maintsy rehefa mino anao a de atao batisa fa tsy ko ny hoe mangalatra tahaka tsy misy nyteny taminao mihitsy ny hoe mangalatra tahaka fa i Jesosy ny mpanao an'izany ny mpanaradian'i Jesosy ray mpandika lalàna
dia ireo tsy menatra ny mangalatahaka mihitsy iny eo ary manovanova ny teny io azy efa fomba n'izany ka aza mianatra ny fomba ny jesosy tsony fa manara am'izay ny famarinany ahosoa fa zany jesosy zany tena namitapitaka anareo na jesosy tsy zazy mpamitaka mihitsy zany firy ny karazana zava-doza natao zany mampanotanao mampandika lalànanao io zao mpanota mandraka androany mbola zany ve ny anaranao mbola izany ve ny anaranao aza mianatra n'izany tsoy manara ny ahosoa rehefa minanao resy lahatra ny fampianarana dia nididin'andriamanitra mba tonga anao vonjena nididin'andriamanitra tonga anao vonjena dia hoe andana manao batisa ary le mpampianatra anao dia zao zaheninao zao no manao batisa anao ny ambassadeur ny ahosoa ziady io hitanao eo amin'ny tele io na ny amin'ny internet anao mijery na mihina misy tele aminao jereo io izy io jerevy io olona io tadiavy io olo io nefa telefony efa meko anao laotsika ny jery anteny manaraka am'izay avetsika am'izay l izy ny fanay masina zay nraisina atao am'le batisa am'izay satria rehefa nataoko batisa nareo dia raisinareo le fanay masina iny le tena andriamanitra amy asan'ny apôstoly de 38 asan'ny apôstoly de 38 le lalàna le batisa am'izay zany ka io fanahy masina io tsy mety makany aminareo mihitsiny io dia tsy ho afaka ny fahotana zany nareo hatramin'ny farany mandrak'izay asan'ny apôstoly toko faharoa andiny fa valo amby telopolo fa kitsika aminarany ahosoa io ngy teny ty asan'ny apôstoly de 38 ary io petera taminy aoka samy atao batisa amin'ny anaran'ny ahosoa lay voositra ianareo mba hazo famelana ny elokareo zay aloha zany ny atao hoe manao batisa aloha ty amin'ny ahosoa satria ahosoa no toriana taminao dia manao batisa ty amin'ny ahosoa aloha nao rehefa andeha am'izay nao batisa ka vita le batisa anao di ozy ny tendriamanitra hoe ary ianareo dia andray ny fanomezina dia ny fanay masina misy mihitsy le fanahy masina dika an'izay io fanahy masina io ihany ny atao hoe fanahy ny fahamarinana satria io fanay masina io no hitary-dalana anao amin'ny marina dia zay le mahatonga anao tsy manota intsio vakitsika am'izay jauna toko fahinambiny folo ka rahainao zany tsy mandeha am'le batisa ty amin'ny ahosoa ty amy ziady dia tsy azonao mihitsy io fanahy masina io fa tsy maintsy mpanota foana ary mpandainga sy mpangalatra mpijangajanga sy mpanao ratsy tsy mety tonga le fanahy masina manala ny fahotana satria io mihitsy le mitary-dalana marina miaranao tsy hanota mihitsy ny zany mpiambina anao am'izay lalakalainao any ary misy atao am'ty fanjakana masina ity zany tena ato mihitsy ny zany zay le mahatonga ny olo tsy mahay manota intsony mbola izy fijona vavolombelona be deabe ho atao moa tena marina amin'ny fotoanandrony fa atao alohantsika aloha hijeriny jauna 16 loko any andininy fahafito ny jerevantsika hatrany amdiny telo ambiny folo any jauna 16 andininy fahafito ka hatramin'ny faefatra ambiny folo fa izao milaza ny marina aminareo mahatsara anareo ny fialako fa raha tsy anao dia tsy ho avy aminareo ny mpananatra lay mpananatra zany le fanay masina dikan'izay fa raha nde ao dia hirahako aty aminareo izy io fanahy masina io zany le ho avy makaty aminareo am'izay ary raha tonga izy dia apaiky an'izao tozao ny fahotana sy ny fahamarinana ary ny fitsarana zany hoe mitarika ho amin'ny marina izy zany dia nao kefa itsika amin'ny andininy fahatelo ambiny folo fa raha tonga ny fanahy ny fahamarinana le fanahy masina teo zany dia izy no hitary-dalana anareo amin'ny marina rehetra fa tsy hiteny ho azy izy fa izay reny dia ho lazainy avokoa eny fanatrany amin'ny zavatra ho avy azy dia ho ambarany aminareo io fanahy masina io zany dia tena mitary-dalana ao amin'ny marina mihitsy zay ny mahatonga ny olona tsy mahay manota taritin'io fanahy masina io izy ary io fanahy masina io dia mahafantatra na dia ny saina lalin'andriamanitra azy ka raha io fanan'andriamanitra io no nraisinareo dia hatrany amin'ny hevitr'andriamanitra fantatrinareo le sitrapony le andehananao amin'ny marina tiako tenenina fa tsy hoe ny sainy amin'ny fanamboarana azy tontolo zao no io tonga any aminao any non ny sitrapony amin'ilay fandehananao makany aminay hoe mety aminazy hoe anao tsy mahay manao ratsy nytso satria io andriamanitra io nefa miteny hoe tsy maintsy tanteraka ianareo ka io fanahy masina io mihitsy le mitondra anareo makany amin'ny fahatanterahana lovaketsika indray za ten'andriamanitra hoe ka raha vao misy tapaka ny ray am'ireo dia tsy tonga amin'olo mihitsy le fiainana mandrak'izay Korintana voalohany velo indraytsika aloha dia ny toko faharoa
de amin'ny andin'ny fafily nga amin'ny loatsy rehefa kinosy fa tena dinika le izy kortiana voalohany a toko faharoa a de manoko andin'ny fahafolo a ovakitsika aminarany Josoa manoko mindin'ny fahafolo vakitsika aminarany Josoa io eto zany tsika ny afantatra hoe hatrany amin'ny sain'Andriamanitra lasa azony daholo a mba hahafany mandeha any amin'ny hoe tanteraka satria ilay sitrapony io Andriamanitra iavaly namorona anazy io namorona zao tontolo zao mihitsiny a io mihitsy ny tena takany sady azony avy hatrany de sika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na de ny saina lalina zay n'Andriamanitra azy zany hoe rehefa azonao le fanahy masina de ny sain'Andriamanitra mihitsy ny tonga aminao a de le zavatra mety aminao a tonga nolo tanteraka zay ka mifandray amin'Andriamanitra mivantana sy Josoa zany a dada iava Josoa io fanahy masina io de zay no mahatonga anazy hoe zay rehetra ataonao raha misy zavatra tsy mety tandemibedy izy zay no natonga anazy natao hoe mpananatra vaketsika ndray zay tena Andriamanitra zay a ao amin'ny Jaona toko fahefatra ambin'ny folo a amafisina farany de zay natonga ana amin'ny teny hoe raha angalarinao le fampianarana de tsisy azonao daholo zany teneniko taminao zany a fa voamenao makany amin'ny hery satria nandika lalàna zay natonga ny teniko hoe tsy azonao angalarina zao fampianarana zao satria voalohany indrindra le batisanao tsy mety tsy afaka amin'iny ianao Andriamanitra tsy izy eo amin'ny fitafianao io maty ianao de hatrany de inuita any amin'ny elo avy hatrany ianao adversairany Josoa io mpapanotanao io Andriamanitra ny tomponao io tsy izy iny asory iny dikan'izay faharoa lay fanahy masina tsy ho azonao mihitsy le fanahy masina tadalananao amin'ny marina aty amin'ny Josoa toriny zay ady azy satria ny lalàna de zay hoe rehefa resy lahatra ny titeny ty ianao de manao batisa de azonao le fanahy masina rehefa tsy resy lahatra kotsiny anao a anao inona ty moana za tsy miresaka amin'ny tsy resy lahatra fa miresaka am'le resy lahatra teo any aminay teo any amin'ny Josoa ary tena be dehibe reo teo any reo be dehibe mihitsiny izy tonga ny fotoana antsoina daholo lay fanahy zay avy any amin'ny lanitsy lanitra iverinao any amin'ny Josoa zay nandefa anareo satria Josoa no nandefa anareo a avy any amin'ny lanitsy lanitra misy any Josoa nareo de Josoa ty miantso anareo ty milalany ziady a iverena daholo am'izay nareo teny no menareo ary didy a maiza mihaino ny teny fa ity ny famonjeny anareo andao any amin'ny Josoa am'izay tia ny valin'le antsoantsonareo hoe zay kosa ny ve tsy nanota fa inofo io no manota manao tsy mety a de zay no tsipy any amin'ny elo tonga izy ty maiza mamantatra arinareo zao ny antsoantso alefa ny ziady a Josoa no miantso anareo amin'ny alalany ziady a niverena daholo nareo zay ny antony tonga ny fandikana teny be mandeha be io a etsona ny zao tontolo zao arak'izay efa azo atao aloha de Jaona toko fa efatra ambin'ny folo a andin'ny fa eo amin'ny telo amby roapolo eo ka hatramin'ny fahafito amby roapolo ngaminy fakitsika eo zany zay izy dito enina amby roapolo Jaona 14:26 hitanareo io fa ny mpananatra de ny fanahy masina zay irahandraiko amin'ny anarako izy no ampianatra anareo ny zavatra rehetra sy ampatsiaranareo ny zavatra rehetra zay nolazaiko taminareo de Parakleto ny anaran'izy io a na mpanampy na mpampahery na solovava sady mpananatra io zany mpampahery solovava asany daholo zany ka rehefa sady misy mpanampy moa ianao misy mpampahery moa ianao misy mpananatra moa ianao ahoana moa ianao zany mety anaonao foana ary ity tsy mba olona ny mananatra anao fa lay fanahy masin'Andriamanitra avy any amin'ny dada iava Josoa mihitsy io no mananatra anao andro amanalina minitra esatsegondra de ina moa zany no tokony anotanao zay no mahatonga ny olona ao amin'ny Josoa lay tena marina tsy mety manota intsony ary reo la efa tsy manota intsony reo no tonga any amin'ny lanitsy lanitra ny mpanota tsy mahazo makany fa ny tsy mpanota no mahazo makany amin'ny lanitsy lanitra de zay ato amin'ny Josoa zay tsy mba mahazo miditra mihitsy zay tsy masina mazava ho azy zany fa tena miditra any mihitsy zay masina miditra any amin'ny lanitsy lanitra ka zay zany ny famaranana ny teny koa tsy ho azonareo mihitsy le fanahy masina mpananatra raha tsy atao batisa atao amin'ny ambasadorany Josoa sy ady anareo zay nampianatra anareo satria le fanahy masina zay mahatonga nareo tsy hanota intsony a tsy ho azonareo any mihitsy novinoviana raha tsy atao batisy nareo
any amin'ny batiso ny sotroanareo nefa le manao batiso anareo de tsy maintsy le nampianatra ary le nampianatra de zany ka raha misy olona misandoka anareo any hoe avy io ny ataony batisa de makany amin'ny elonareo raha makany efa nampianatra tsy izy olona io ny lalàna de hoe zay nampianatra ihany manao batisa ity za ty mbola matanjaka tsara afaka manao batisa nareo makany amin'ny lanitra mbola be deabe ny asa miandry ana atsov fotsiny za rehefa resy lahatra nareo mandefasa mesazy mandefasa taty io no whatsapp io plus 261 32 86 663 98 io atsora misy mesazy azonao alefa ao tena tsaratsara aloha de anglisy français fa afaka mandefa teny hafa ianao raha ohatrany hoe zay no mety aminao fa nojerevany ihany ny fomba andaminana anazy tsy mety atsika foana zay andaminana anazy fa zay zany ny fiafarany teny koa raha misy a fantanina tianareo apetraka de azonareo apetraka fa mahazava-be zay ny fampianarana hitondra soanao nge ny teny a hitondra fanavotananao nge ny teny a zay ny fanambaran'ny ambazadorany soaziady a mirazo atsika samytainao soa ho amin'ny afiarantsika mien'ny fantanina atsika zao a afaka mihitsy tsara ny fantanina atretoreo zany de mbola tsy misy fantanina mihitsy no tonga fa de ao miandry kely eo anatin'ny 10 minitra atsika tsy amany atao miandry an'le fantanina zany tsika aloha zao satria tsy maintsy masitsika fantany ihany leo a raha ohatra ka misy sao de misy malelo ny olona hoe tsy azo atao tsony mangala tahaka an'io fampianarana io fa lalàna le izy zay na tonga nanametraka an'io teny hoe sao de alay mpanandry le mpitondra fivavahana ka anao ohatrany fanaony le fomba nataony jesosy na jesoa na jesus jisasy a de tena mametraka barazy sady ny teny eo sao tsy fanao zany satria ny antony tsy ho afaka ny fahotana ngena ianao e na le mpitarika tsy afaka ny taritina tsy afaka vo me mpangalatra sy jiola zavatoza aza mety sam'zany ka izay ny teny ambasadorany soazy hoe tsisy moa zany ny fantena fa tena farantsika am'izay zany ny teny a miraha soatsika etasamoteny soa samiara mitsakotsako a de mandinika tsara de rehefa resy lala de manatona am'izay hoe za tomoko atao batisa fa tena ho any amin'ny lantilanitra ho any aminareo a mazava le fampianarana tsy misy mpanota mazo makany amin'ny lantilanitra zany fa ny mpanota de tsy maintsy makany amin'ny elo mbola misy sms moa apetraky tsika hoe sms 260 plus 261 34 32 255 21 zay le sms atsika andro azy zany ho an'izay metraka fantanina indrasana kely ao anatin'ny 2 minitra plus 261 34 32 255 21 miandry kely anatin'ny 2 minitra atsika hoe manahoana sy manahoana de hitatsika eo zany toyny am'izay fotoan'izay fa de matokotsika fa le atsarana lehibe any amin'ny lanitsylanitra de ny fahazavana lehibe a mitondra famonjena ho atsika rehetra ary hitondra fanafotana atsika rehetra zay efa miaino mba hitoetra tsara amin'ny asoavantsika sy ny atsaran'lay andriamanitra mahery zay moa zany ny filazana fa de miraso atsika eo taina soa tsy misy ny fitenenana ny olona amarana ny fotoana atsika ary sotra betsaka datamalaky ava sotra betsaka ny amin'ny teny sy ny fampianarana hitondra sosy fahasoavana ny teny ary atsarana ho antsy rehetra mandray ny teninao voninahitra anao datamalaky ava vonjeo le fanahy ao soa zany teny meko zany le tena famonjena ny fanahy zany fanavotana an'le fanahy zany vonjeo ny olo ao soa hitany tsirairay avy ianao mahatonga azy hitodika ho any aminao hitany tsiray avy ianao mba hivererany makany aminao vonjeo ny olona dada iava malala vonjeo ny olona ao soa voninahitra no mandrakizay ny atsaranao ny eo an'izay rehetra mandray ny teny ary ny asoavanao nyzay rehetra mandray ny atsarana anao ny voninahitra mandrakizay so raha betsaka dadambary ava amin'ny anaranao eo no mazany vavaka rehetra zany halleloia amen de mirahasotsika etra samytenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana mandaraka de manandratra sy adia hoe rehefa resy lahatra de tongava misaotra anarana ny batisa amin'ny alalan'ny whatsapp ny ataonareo a efa misy numéro miperaky reny a lay hoe averenikendre mandeha teknisiany io le whatsapp io a plus 261 32 86 863 663 zafady 98 avekindre mandeha plus 261 32 86
663 de fa misy mpandika moa zay teny zay ami'ny teny sinoa ami'ny teny anglisy ary amin'ny teny frantsay fa ny teny malagasy moa zany izao famivadana zao de zay ary fa de miraso tsika samy tena soa amin'ny manaraka andrea venomatoia